Zay ny amin'iny fa manoloana kosa ireo savorivory izay niseho teto amin'ny firenena dia miantso fitoniana ny fitondram-panjakana tamin'ny alalan'ny minisitry ny aditany sy ny fitsinjaram-pahefana mahafaly solo nandrasana Olivier indrindra moa amin'izao akatoko ny fety izao. Eo anatrehany hetsika maro isan-karazany entina anakorontanana ny firenena amin'izao fotoana izao dia ministera n'aditany ministry ny aditany sy ra-pahefana dia tiako ny anao zao fanambarana vitsivitsy zao. Ny voalohany dia antsoavo ataoko ho an'ny vahoaka malagasy zay mpiray tanindrazana eo anoloany zay hetsika rehetra zay mitory fiantsina indrindrandrindra koa zay tsy mendrika ny mahamalagasy atsika zay mandala ny fihavanana. Betsaka ny zava-misy amin'izao fotoana zao ary betsaka ny fandalitra zay atao ny vahoaka malagasy ary ireny famahanan-dalitra be da be ireny no mety hiteraka savorovoro ary indrindrandrindra koa hiteraka adila politika zay mety tsy ho haitsika rehefa avy eo ny fey azy raha mitohy zay zavatra zay. Ary tiako ihany koa ny hanambara ny vahoaka malagasy fa aoka zay ny fiheverana fa eny an-dalambe foana no ahafahana maka fitondrana. Efa mivadika ny pejy ary ampy angamba zay satria be da be ny zavatra efa nataotsika mahakasika an'izay hetsika tena an-dalambe zay. Anjarantsika tsiraray sa tokantrano angamba no mitsara na inona ny vokatsoa azontsika tamin'izany, inona ny mety ho zavatra nanontanina, ny loza mananotanina mety niseho ihany koa teto amin'ny firenena. Fa ny tena iambara satria mivadika ny pejy aoka amin'ny alalan'ny fifidianana ihany no sy ny fifandimbiasan'ny pehefana.